Raha iverenana kosa ny zava-nitranga tao amin'ny tanàna Nosy tao dia ny tsy fampin'ny fahalalana mahakasika ny zoma olona sy ny tsy fanajana izany no nahatonga ny zava-niseho tao Nosy. Ory zareo avy eo anivon'ny ny akaty moa dia fikambanana iray misahana ny zoma olona. Nisy moa ny feonan'izy ireo tampanao gazety tamin'ity andro androany ity nahafahana namantatra kokoa ny mahakasika an'izay zoma olona izay. Mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny famelomana ho faty ny koalisia mondiale androany fa 10 volana oktobra. Tafiditra ao anatin'ny 12 fankalazana izy ireo amin'izao. Fikambanana izay miaro ny zon'olombelona. Ho fanamarina izany ary dia anisan'ny feona tampanao gazety ka tamin'izany indrindra no nanambarany ny fahatsapan'izy ireo amin'ny mahampiaro ny zon'olombelona azy ny zava-niseho hita tany Nosy be izay miteraka resabe hatramin'izao. Entanina ampianarina ny fiarahamonina mba hanaja ny aina. Indrindra tsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zany dia misy ny hoe fanany asina maha-olona izay voahosohoso tanteraka. Voahosohoso tanteraka amin'izao fotoana izao zany ny asina maha-olona eto amintsika adino satria nahoana maharitra ve ny firenena dia izany ve no anisan'ny hoe antony tsia. Satria nahoana hoe mampitombo ve ny eloka ny fanesorana ny fanameloana fa tsia tsy izay mihitsy. Fa ny fahafantarana azy tsy ampy ny fahalalana momba ny zon'olombelona, tsy ampy ny fahalalana sy ny fanajana ny asina maha-olona ary koa tsy indrindra moa zany amin'ilay hoe tsy azo atao ny manala ain'olombelona. Tsy ny fanalanaina no hiteraka fampihenana amin'ny eloka ao atao. Tsy ny famonoana no hiteraka fitsarana isolo ny justice na dia ekena araka ny voalazan'ny maro anisa amin'izao fotoana hoe tsy mahatoko ny fitsarana tsony ny malagasy mahatonga an'ireny hoe famonoana an-dalambe ireny manao justice populaire dia tsy izay mihitsy no anisan'ny hoe hita fa amerina ny atao hoe fandriampahalemana eto amin'ny tanitsika. No amafisin'izy ireo avy amin'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ary fa izay manao eloka dia tokony ho elohina fa tsy halana ny aina. Izay tafiditra indrindra amin'ny loha hevitra ny andro 12 fankalazana ny fanamelohana ho faty. Ny fikambanana ary dia mitaky ny hanatanterahana aingana ny fikarohana an'izay namonina hafaty ireo tany Nosy be tsy azo ekena ary tokony hajanona ny fanososena ny zon'olombelona. Tsy mifanaraka ny fotom-pisaina malagasy izany hoy hatrany izy ireo.